Fitomby folo isanjato ny roapolona eto Madagasikara ankehitriny no misitraka ny herinaratra. Nametraka tanjona ny fitondram-panjakana mpiakatra 50 isanjato io taha io amin'ny taona 2024. Tokony tsy hanano sarotra ny hanatratra io tanjona io, indrindra ho an'ny tontolo ambanivohitra. Ho an'ny roapolona any Sahanyvohitra, any Vakinakaratra, dia efa manomboka migoka izany izy ireo amin'ny alalan'ny tetikasa Aidelek sy Tozy Green. Arakaraka faktira, arakaraka lany zany no vola aloha. Zany hoe izy tsy mbola tsy mahazaka zavatra matanjaka ohatra zany masinika na sodira fa mbola jiro atrano sy zava-maneno majinijinika ro tratrany. Ny 20 Martsa 2024 no nanomboka ny hodina ity tompam-pamokarana angovo avy amin'ny herin'ny masoandro na ny centrale agro-photovoltaïque ao Tsaratanàna ao amin'ny commune ambanivohitra Finankarena Antsirabe faharoa ity. Ny Sunfarmine Madagasikara dia mamokatra herinaratra ho an'ny jirama, izay ny jirama no mizara mitsinjarany herinaratra azo avy aty amin'ny Sunfarmine any amin'ny tokantrano tsirairay avy ho an'ny mponina misy eto Antsirabe. Dia raha omena ny statistika dia mamokatra eo amin'ny 4,5 mégawattheure hatramin'ny 5 mégawattheure par mois zay a. Dia izay filana zay a dia mamatsy sy ny filan'ny apahatelo mponina eto Antsirabe. Mbola malalaka ny seha-pamokarana herinaratra eto amintsika. Manana harena voajanahary toy ny rano, ny rivotra, ny masoandro, ny firenena, saingy mbola ambany ny tahan'ny fitrandrahana azy ireo. Ho an'ny angovo avy amin'ny rano manokana izao dia 7000 mégawatt no tokony angovo azo ahodina amin'ny alalan'ny rano. Saingy ny 2 isanjato amin'izany ihany no voatrandraka amin'izao fotoana izao. Misy endrikely ihany nefa satria tsy hoe misy hydroélectricité beato zany na ny thermique, zay le mix énergétique tsy possible mihitsy satria amin'ilay fivoahan'ny toetrandro zao dia efa manomboka miritra le renirano rehetrarehetra. Tokony mixena akambana daholo izy satria ny ray raha maty amin'ny fotoana tsisy masoandro ohatra fa maizina be no midory tanety ohatra mba mandeha ny hydroélectricité. Rehefa tonga ny maimay-tany tsisy hydro thermique indray mba mandeha. Fahaizana zany mba équilibrena tsara le zavatra ho vokarina zany. Misy risque daholo fa tsy maintsy atao satria izay le ilatsika hoe mba azahoana jiro mora. Raha hydroélectricité hatrany amin'ny 2000 à 2500 dollars ny kilowatt installé. 1 kilowatt zany anao dia efa mandana an'izay. Solaire anao sapy hoe aller jusqu'à 3000 na ohatran'izay arakaraka le technologie. Nefa ny thermique anao 800 dollars dia mahavita sady vetivety dia ny tiako resahana hoe raha anao énergie renouvelable teny ilaino ary prioritaire fa zany ko milaza hoe moramora mametraka an'izay fa lafo. Mbola ireo foibe famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny gazole na ny solika mavesatra na ny foilo loratra no manana tombon-dany na dia sady mandoto tontolo iainana azy izy ireo no mandany vola be. Tombola lavitra ny transition énergétique efa nodradradradraina hatramin'ny 2024. Mandalo fotoatsarotra ny sehatra ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Misedra olana maro ny orinasa jiro sy rano malagasy na ny Jirama, boka trosa aman-taonany maro ity orinasa mpanjakana ity. Viré au rouge, hoy ny ministry ny angovo, Ramarsson Andry. Fourniturana carburant trosa zay a, fourniturana intianarany énergie trosa hafa zay a, fourniturana matériel satria misy dépannage trosa. Dia miteny aminareo fa be trosa be Jirama amin'izao fotoana zao. Dia normal raha be trosa be Jirama no ny antony anankiroa. Antony iray voalohany zany resantsika teo iny hoe raha mbola mivarotra perte foana ianao dia tsy tafavoaka eo, donc mila miova tanteraka mihitsy ny business model anao. Fa ny antony anankiray faharoa koa izay tsy azo tsintsoniavana fa ny management. Zany hoe tsy hoe le management tsy le management mampatonga an'le trosa fa le management mahabetsaka an'le trosa. Momba io tsy fetezany resaka management eo anivon'ny Jirama io dia efa nisy tompon'andraikitra ambony na hiditra ponja taorian'ny fiakaran'ny raharaha teny anivon'ny pôle anti-corruption na ny PAC
ny volana desambra 2024 lasa teo. Isan'ireo voasazy efa tao namponja ny Italie Générale teo aloha Désiré Racity sy ny Italie Générale lefitra misahana ny raharaha anatiny Albert Velzone Marie. Kolikoly avolenta teo amin'ny Jirama sy ireo orinasa tsy miankina maro indrindra fa ny fanomezana tombon-dahany orinasa iray na favoritisme no vesatra nanamelohana ireo efatra mianadahy. Na izany aza nefa dia mbola mitohy hatrany io olana ny resaka management io eo amin'ivon'ny Jirama. Raha ny resaka trosa indray dia fantatra fa mahery ny 707 miliara ariary ny trosan'ny Jirama amin'ireo orinasa tsy miankina mpiara-miasa aminy araka ny tatitra nivoaka ny taona 2024. Tsapanay fa be da be ny contrat nefa le zavatra tsy miasa akory, zany hoe nanaterana entreprise X anankiray groupe électrogène amina centrale anankiray dia le groupe tsy miasa tsy mihetsika akory dia nefa andoavam-bola isam-bolana tsy azo ekena hoe andoavana facture reny zavatra reny. Hatramin'ny volana Desambra 2024 dia mahery ny 30 ireo orinasa tsy miankina mivarotra angovo amin'ny fanjakana malagasy raha ny tatitra hita eo amin'ny pejin'ny Office de Régulation de l'Électricité na ny ORE. Niteraka olana hatrany ireo fifanarahana ambara fa tsy mifandanja na contrat léonin teo amin'ireo mpitantanany Jirama sy ireo orinasa tsy miankina. Izany aza nefa tsy natsahatra izany fifanarahana izany. Ohatra, manao contrat d'achat d'énergie pour 40 mégawatts. Dia nefana efa installé reo misy groupe électrogène 40 mégawatts fa rehefa asianao veloma le izy zara fa 20 mégawatts no velona, zara fa 15 mégawatts no velona. Nefa contrat anao calculé en fonction le 40 mégawatts. Dia zay tsy ekena zany no ravana le contrat teo aloha no corrigena tanteraka tamin'ny taona 2024 iny tapatapaky ny taona 2024 iny zany vao tena tanteraka le izy nanomboka tamin'ny taona 2024 no fampiresahana tamin'ireo dia satria vola be an'olona zany no katsahanao tsy tadidiko nahazahoantsika amina miliara maromaro mihitsy ny 298 miliara ngamany izy zay raha tsy diso ahako. Isan'io fifanarahana mahabe resaka io ity an'ny orinasa énergie électrique na ny Enelec ity. Fifanarahana ho famatsiana ny Tomasina izay vita sy ny voalohany ny 12 febroary 2024 ary nasimpanovana matetika nandritra ireo fitondrana ny fandimby. Isan'izany ny fanovana natao ny voalohan'ny volana oktobra 2024 nandritra ny fitantanana ny Italie Générale ny Jirama Olivier Jaumiary. Nitondra fanovana farany ny 17 jona 2024 ny Italie Générale Vonjy Andriamanga. Ity fanovana farany ity dia namaritra fa hatramin'ny 1 Desambra 2024 no anankeri ny fifanarahana eo amin'ny Jirama sy ny Enelec. Izany hoe 20 taona be izao. 32 mégawatts no voasoratra mazava tsara fa angovo tokony vokariny ity foiben'ny Enelec ao Tomasina ity amin'ny alalan'ny centrale thermique. Ny volana aogosta 2024 kosa no nanomboka ny asa ny centrale solaire izay mamokatra 2 mégawatts. Voarakitra mazava tsara anatin'io fifanarahana io ihany koa ny vidin'ny kilowattheure. 19 cents amin'ny vidin'ny kilowattheure araka ny fanovana farany ny taona 2024 raha 24 cents izany tany aloha. Raha ataony kajy 39 ariary ny cent iray, 741 ariary ny kilowattheure. 23 712 000 ariary isanandro no ividianan'ny Jirama ireo 32 000 kilowatts amin'ny Enelec. 19 mégawatts ihany anefa novokariny orinasa ao anatin'ny vondrona Filatex io raha ny fanazavana azo. Na izany aza, tsy maintsy naloha ireo 32 mégawatts izay nitarika ny trosa misavovona ho an'ny Jirama. Ny angom-baovao teo anivon'ny Enelec no nahalalana fa tsy nifanefahan'ny Jirama ny volan'izy ireo ka nampisavovona ny trosan'ny Enelec amin'ny Jirama no nampienan'ny Enelec ny herinaratra omeny ny Jirama. Misy ny sazy miatra ho an'ny Enelec na ho an'ny Jirama raha tsy mahefa ny fanarahana izy ireo. Isan'ireo mpiara-miasa amin'ny Jirama ihany koa ny vondrona aksianina. Ankoatr'ireo tetikasa famatsiana angovo maro an'ny aksianina dia mamaty solika ny Jirama ny aksianina amin'ny alalan'ny Jovena. Mbola ady tsy vita ihany koa ity famatsiana solika ity satria dia mbola trosa misavovona ihany koa an'ny orinasa mpanjakana. Trosa izay nahavoatery ny Jovena hampiato ny famatsiana solika ny Jirama. Namoaka réquisition ny fanjakana izay nandidiny Jovena hamaty solika ny Jirama. 18 000 na 7 ariary mètre cube no solika takiany Jirama tsy maintsy vatsiany Jovena tanatin'io réquisition io. Io 18 000 mètre cube io anefa no vokatra solika jifaina Antananarivo ao anatin'ny iray volana.
Ny toro-teny anivon'ny filankevim-panjakana ny Jovena saingy tsy nahazo rariny. Tsara ny mampafantatra fa 50 tapitrisa dolary isan-taona ny teti-bola tokany Jirama ividianana solika anodinana iro centrale thermique. Ny 80 isan-jato fandaniany Jirama dia lasa any amin'ny centrale thermique avokoa. Be ireo nahazo tombony tamin'ireo fifanarahana manomboka any amin'ny fanomezana ny tsenam-barotra. Mody ambara fa sokafana amin'ny raisampirenena ny tolo-barotra saingy efa fantatra meloha ireo azo izany. Manerana Madagasikara dia fantatsika fa betsaka ny herinaratra mandeha amina groupe amina solika zany. Kanefa nefa voalazako teo iny reny groupe reny dia manana tompony dia le tompony mampanofa ny fanjakana. Dia jerevana reny misy ny facturan'olona sasany satria misy amin'izareo madio manao asa tsara normal, dia misy amin'izareo tsy manao zavatra madio fa feno osika sy laigna sy fanotokondona mbola mpanjakana fa misy fifandraisana amin'ny fanjakana. Dia misy fifandraisana amin'ny ministra zany, misy fifandraisana amin'ny olona ambony ministra. Fantatra ohatra fa misy ireo tompony orinasa miantsehatra eo amin'ny sehatra ny herinaratra ireo no nanohana kandida ho filoham-pirenena tamin'ny 2024. Asanganana tena tombotsoa manokana avy eo. Eo ihany koa ny tombony azo amin'ny fanomezana ny tsena ny famatsiana solika, ny apahambola raisina rehefa manery antony faktura ary ny apahambola azo rehefa mivoaka ny vola. Endrika kolikoly daholo izany. Amina miliara daraliara isam-bolana ny vola miditra amin'ny kitapom-bolany antoko politika nareo mandritry ny taona anankiray. Dia fareo raha voahatra momba misy indray andro any fanadiadiana momba mifananany zareo avaizy ty avaizy aza tadidiana alohan'ny zareo tonga tamin'ny fitondrana tsy nanana. Une fois zareo tonga amin'ny fitondrana milliardaire. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanomezana tombon-dany manokana ny mpiasa sasany eo anivon'ny Jirama sy ny kolikoly amin'ny resaka fanomezana fankasitrahana. Ny paritaka tamin'ny tampazotra sosialy ny vola miaopapana zaraina tamin'ireo tombon-dandraikitra ambony eo anivon'ny Jirama. Ray miliary ariary mahery izany fankasitrahana arabola izany, ka isan'ny goka izany ny tale jeneralin'ny Jirama teo aloha Vonjy Andriamanga, izay nahazo 80 tapitrisa ariary, ary ny tale jeneraly misolo toerana amin'izao fotoana izao Rivoerlala Danielina, izay voalaza fa nahazo 70 tapitrisa ariary. Namaly avy hatrany moa ity tale jeneraly misolo toerana ity tao amin'ny pejiny dépêche informative taratra fa fanakorontanana inina tao no tanjona amin'ny fanapariahana io antotan-taratasy milaza io prime exceptionnel io. Antotan-taratasy no tefena ivelan'ny Jirama io ho ity tale jeneraly misolo toerana ity fa tsy nivoaka avy ao amin'ny orinasa. Tsy mandany fisian'ny prime kosa nefa io tale jeneraly misolo toerana io, saingy tsy nanome mangarahara ny tena total bidin'izany prime exceptionnel izany sy ny fipetranomezana azy, ary indrindra ny teti-bola akana izany prime izany ao anatin'izao Jirama boka trosa sy misedra fotoan-tsarotra izao. Tsy nahenona valiteny na amin'ny ministra na avy amin'ny tale jeneraly misolo toerana ihany koa ny mikasika amin'ny fividianana parc automobile izay mbola ho an'ireo mpitondra ambony ao amin'ny Jirama ihany. Kolikoly sy favoritisme no andraisan'ireo mpiasan'ny Jirama fanomezana prime exceptionnel sy fividianana fiara ho an'ny mpitantana ao ambonin'ny Jirama io, satria ireo tena miasa, ireo teknisianina tena mitsemboka, miaritra ny mafy tsy mahazo na sombitsombiny amin'izany fankasitrahana izany akory. Isan'ny tetika nanapotehana ny orinasa Jirama izany. Nanampitrotraka ny fanapotehana ity orinasa mpanjakana ity ny fanomezana tombon-dany ireo orinasa ny sehatra tsy miankina. Zany tsy mila Jirama hoe fahity zany fa ny fahitavana. Tamin'izany na manao ny vision moteur io, le matériel Jirama. Na ina appareil tonga dia vita tena manana zany tena manana tento tamin'izany fotoana izany. Zao aloha mbola manao intervention mbola sy hovena mbola sy manarena fa maty le pneu groupe namboazina satria exprès technicien pneu mamonio karamena mamonio vadivona 100 mégawatt ny mécanique iny ary mahatonga an'ireny centrale maro hydraulique sy potentielsika maro be tsy amboary any fanjakany Jirama ny fanjakany tsy ambarevitsy expérimenté Raika amby roapolo sy roa arivo.
tsy hita izay tena vahaolana maharitra amin'ny famatsiana herinaratra. Mbola latsaky ny 20 isan-jato ireo manana jiro ao an-tokantrano. Saika lasa ny orinasa tsy miankina avokoa ireo andraikitra tokony sahan'ny jirama toy ny fametahana ny andrin-jiro. Ny fakana ny relevé izay voaterina ato noho ny tsy fandoavana ny volan'ny orinasa tsy miankina. Ny mpanjifa indray no voatery manao izay relevé izay, ka raha tsy mahavita manatitra izany ao anivon'ny foiben'ny jirama dia faktura tombana no alefan'ny jirama, faktura izay midangana izay tsy izy. Tsy zarizary ihany koa ny kalitaon'ny tolotra omeny jirama. Zay zao tsy mitambatra jiro aman'olona, tsisy locolocateur zany hoe indépendant zay. Dia zany efa miala maraina mody arifa. Zany hoe tsisy jiro ampiasaiko mihitsy aho, tsisy zavatra ataoko mihitsy aho. Dia rehefa tonga ny facture dia tena midangana ilay izy ary tena tsy haiko hoe ohatry ny ahoana fanazavako azy fa raha ataoko hoe 4 fois an'ilay facture na isam-bolana zany no fiakaran'ilay izy, tena miakatra be ilay izy. Tsy rariny ilay izy, amboko za manokana aloha tena tsy rariny ilay izy, tena tsy rariny ilay izy. Tsy haiko hoe azon'ny jirama jerena ve momba an'izay hoe tokony mba ampidinina ilay izy satria vahoaka madinika amin'izao tena mbola azo lazaina hoe tena sahirana, surtout après an'ilay Covid-19 dia mbola miaina ao anatin'izay ilay olona dia tena sahirana. Hitanareo tsara hoe ilay tsena zany miankina amin'ny courant dia rehefa tapaka i jiro zany dia mientana mihitsy voalohany indrindra aloha tonga dia simba satria misy andra charcuterie, yaourt, fromage zay tonga dia malemy daholo. Dia ny anankiray koa misy balance zao io mandeha courant. Dia raha ohatra ka hoe tapaka ny jiro dia tsy afaka mandandra entana ianao ohatra. Andrasana izay tena vahaolana ahafahan'ny jirama miaran-doha. Autonomisation ny jirama sy fanasongadinana ny fahaiza-manaon'ny malagasy no vahaolana ho ny teknisiana maro eo anivon'ny jirama. Privatisation kosa no aingana ho ny mpanao politika isiny ny fifaninanana. Vahaolana fantatry zareo fa maninona ilay vahaolana tena izy tsy ampiasaina eo zany nataoko hoe criminel amiko zavatra ohatran'izany satria tsy ampiasaina ny vahaolana tena izy, misy olona hoe maty noho ny jirama. Mbola ho sarotra nefa ny ampaleo tena ny jirama. Miankina ho tanteraka amin'ireo orinasa tsy miankina mantsy ny jirama vokatry ny olana ara-bola. Ny Sherity zao no nanolotra ho fanomezana ity centrale Tamatave 4 ity. Ny Henri Fraise kosa no miantoka tanteraka ny groupe sy ny fampandehanana ny asa rehetra ao amin'ity centrale jirama ho full point ity. Ny tena ilaintsika dia herinaratra avy amin'ny barrage hydroélectrique. Ary tamin'ny fotoan'androny tamin'izany République faharoa dia nanao ny barrage andekaleka io mandraka reny sy ny sisa. Dia reny ahafahantsika manantena fa ny herinaratra vidintsika zany dia mirary ary zaka amin'ny vahoaka malagasy. Kanefa ny azakazaka zareo nanao an'ireto groupe électrogène reto satria anaovana business. Miandratra vahaolana aingana isitrahan'ny herinaratra amin'ny vidiny mirary ny vahoaka malagasy. Anisan'ny vahaolana tokony apetraka aingana ny fanafoanana ireo endrika kolikoly rehetra misy eo anivon'ny sehatra io sy ny fialana amin'ny fampiasana ny loharanon'angovo tsy maharitra izay miaro ny tombotsoan'ny olom-bitsy. Efa mila fahazavana ny mpianatra vavaka anao fianarany ary mila fahazavana ny mpiasa vavaka anao ny asany ary tsy afaka mandroso mihitsy tsika raha tsy mirehitra ny poto ary tsy afaka mandroso mariny tsika raha tsy mirehitra ny poto ary tsy
silama mihitsy ny tany efa hoe tsy milamizany manontany raha tsy miletra mipotô fianina koa silama